faly miarabantsika rehetrarehetra indray dia manona fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Tonga ny amin'ny fotoana andrenesana ny amin'ny sakafom-panandry, anisana ny tenin'Andriamanitra indraintsika amin'izao androany izao. Miresaka moa tsika amin'ity volana ity ny amin'ny hoe fandresena. Milohan'izay nefa dia ataontsika iresaina hivaroaka ny Jehovah rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao izay ny amin'izao androany izao ny amin'ny teny izay andeha ho renesinay indray. Torotoroy ny fonay, botany loana ka niriny teninao. Mampianarany indray fanay eo fa vonona hieno anao izahay alefaso ny teninao. Miaraka amin'ny fahasoavana sy ny hery izaniza sofina mandray androany dia mba tena hieno tsara, fo ihany koa andray ny amin'ny teninao. Mankasitraka raha eo. Aleluia, aleluia. Amen. Eny ary tsika moa teo teny am-piandohana dia hoe resakitsika ny amin'ny fandresena. Ny efa nandahatra fandresena ho antsika Andriamanitra ka na inona ady atrehantsika amin'ity fiainana ity dia ho resintsika izany. Za mihitsy tsika efa nanomana fandresen'Andriamanitra ka fandresena tsy azo fotsiny fa nisy ady natao tao izay vao mivoaka mpandresy. Tadio voalohany mitady toerana eo amin'ny fiainantsika dia voly. Izay aloha voalohany, tena hoe mitady toerana eo amin'ny fiainantsika izy. Jery tenin'Andriamanitra antsika aty amin'ny Petera 2:5 dia ny 9:9 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahonoana teny miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, miherina mitady izay arapany. Izay hoe ny devoly dia mitady toerana eo amin'ny fiainantsika, dia mandehandeha tahaka ny liona izy, mitady izay arapany. Izay le tsika ny ady atrehantsika dia ara-panahy tady io zany fa ny fiainantsika dia ara-panahy. Dia ny devoly dia tsy mitsahatra mitady izay hamelezana antsika foana, hamonoana antsika handringana araka tenin'Andriamanitra hoe devoly izy tsy tonga raha tsy handringana, hamono, handrava. Zany ny asan'ny devoly zany. Dia mitady toerana eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra izy. Tsy te hipetrapetraka fotsiny amin'izao izy fa mitady toerana mihitsy izy eo amin'ny fiainantsika, ninona hanombany antsika, hanao izay havarimbariana antsika. Dia faharoa, efa nomanin'Andriamanitra, efa nanomana fiadiana ho antsika Andriamanitra manoloana an'izay ady atrehantsika izay. Jery tenin'Andriamanitra antsika ato amin'ny Isaia 4:7 dia ny 7:12 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy hambinina. Ny devoly zany dia manana fiadiana hamelezana antsika. Fa efa niteny Andriamanitra hoe ny fiadiana rehetra izay hoforonina hamelezana anao dia tsy hisy hambinina izany. Toizako amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Izany no lovany mpanompony Jehovah sy fahamarinana avy amiko hoy Jehovah. Anisan'ny mahafinaritra izany teny izany. Ny lela rehetra izay miady aminao dia horesehanao lahatra. Mahatonga antsika miteny foana hoe ny vavan'ny ratsy fanahy tsy handratra antsika izany. Ny lela rehetra miady aminao, tsika tsy miady amin'ny nofo, tsy miady amin'ny olona amin'ny nofo, fa miady amin'ny devoly amin'ny ara-panahy. Tena hoe idivantsika ny zavatra hamelezan'ny devoly. Na ny devoly ange mandratra ny fontsika amin'ny alalan'ny bitsibitsika amin'ny teny, manameloka antsika, manao izay mamparary ny fontsika. Zany ny zavatra ataon'ny devoly zany. Aokany tsy ho zantsika. Fa tena hoe abenan'Andriamanitra, tena hoe izany tenin'Andriamanitra hoe ninona fiadiana ihany koa izay entina hamelezana antsika dia efa tsy hambinina amintsika izany satria maninona? Zanak'Andriamanitra ianao. Zanak'Andriamanitra ianao, efa nanomana zavatra ho anao Andriamanitra. Efa nomanin'Andriamanitra tsara ny hoe ninona zana-tsipika rehetra rehefa fahavalo dia arovan'Andriamanitra tsika. Ebenan'Andriamanitra tsika satria maninona? Zanany, malalany, sady tiany. Dia efa ady no lalovantsika ety ambony tany ety. Devoly dia miaraka amintsika ety.
Tadiova de vola inge miaraka amintsika ty maninona, hanimba atsika, handrava atsika, hanao zay haresy atsika, manao zay akeliely atsika, zany ny asany devoly zany. Fahatelo, manampy atsika tadiova Andriamanitra de manampy atsika hifantoka aminy. Ny anjelin'Andriamanitra ihany koa de manampy atsika hifantoka aminazy. Tadiova manampy atsika hifantoka amin'Andriamanitra ny anjelin'Andriamanitra. Jeri-ten'Andriamanitra nge ato amin'ny Jaona 4:12 de ny 2:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony, ary hanao asa lehibe noho izany izy, satria izaho makany amin'ny Ray. Ny asa ataontsika, asan'Andriamanitra ataontsika de tsy tiany devoly, de manao tous les moyens devoly maninona, anao zay tsy ahafahantsika hanao ny asan'Andriamanitra. Nefa rehefa mifantoka amin'ny asan'Andriamanitra tsika de mandresy tsika amin'ny zavatra rehetra atrehantsika, satria maninona, voatoatry tsika ireo adiady eny amin'ny ara-nofo, adiady atrehantsika eo amin'ny fiainantsika, ady lehibe eo amin'ny fiainantsika, ka mifantoka tsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mifantoka amin'Andriamanitra bebe kokoa, de mitondra antsika amin'ny fandresena ihany koa iny, mitondra antsika handresy ny zavatra iny. Fa tsy hoe akoriny hoe za olona mivavaka de zay indraindray ny olona rehefa tratra problème, ohatra hoe misy problème lalovana de te hiafina izy, tsy te hihaona aman'olo. Amin'ny voalohany hono tsisy olona zay tsy mana problème daholo ny olona, de mandeha eny le problème aloha de atrehany eny, de amin'ny voalohany ohatra ny hoe tsy maninona, fa arakaraka ny avon'le problème antsika, tsy te hifanerasera amin'olona, tsy te hiresaka amin'olona, te hifantoka bebe kokoa aminao Andriamanitra, ahafahako mandresy an'izao ady lalovako zao, de te hiafina, tsy te hahita tavan'olona mihitsiny, tsy te hifanerasera aman'olona mihitsiny. Ianao tsy naninona fa noho le ady atrehantsika de ozy ianao hoe tsy te hifanerasera aman'olona, tsy te hahita olona mihitsy, enina ny ao an-tokantrano ary toy ianao hoe za aloha zay ngelenina mihitsy, fa hifantoka, hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, hifantoka ny amin'ny inona ny ataoko, ahoana ny ataoko, ahafahako miala an'izao problème zao. Nefa rehefa olona ara-panahy de hafa mihitsy zany hoe olona vavaka zany, miatrika zany problème zany. Fa efatra, olona miavaka ianao satria mandresy ianao. Jeri-ten'Andriamanitra tsika aty amin'ny Salamo 4:30 de ny 2:9 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Ninona problème atrehanao ka mialoka eo anatrehan'Andriamanitra ianao de olo sambatra ianao de mivoaka mpandresy. Tadiditsika nefa fa tsy le hoe fahazahoantsika zavatra, na hoe manam-bola tsika, na hoe manana harena, na hoe manana zao, manana zavatra tsara ao an-tokantrano de hoe mandresy. Tsy izay le fandresena, tsy izany ny fandresena, fa matohatra indrindra ihany koa, fa matohatra ireny fakapana andavanandro ireny. De efa hoe mpandresy ianao zay. Ny fandresena hoe ato hoe de tsy hoe akoriny hoe manana fanaka luxe, manana tomobila, manana harena, manana zao, fa fanahy, maharesy ny fanahy eny amin'ny tontolo tsy hita maso eny, indrindrandrindra ny fahakamoana, hivavaka. Misy tena afafiny devoly mihitsy zany fanahy fahakamoana zany, tena varimbariana ny olona tsy te hivavaka, varimbariana, ireny resena mihitsy ireny. Fa ny ady rehetra tadiofa ny zana-tsipika de mandefa, tadiofa ny devoly de mandefa zana-tsipika hamelezana any zanak'Andriamanitra. Reny olona miseho amin'ilay miady ireny mihitsy, reny veleziny Satana. Fa tsy tsika zany, tsika tena hoe ny ady atrehantsika tsy hoe de hiady aman'olona de nandresy fa nandresy vavany iny nandeha fampitolona iny de mandresa. Io tsy ny fiainana akoriny, tsy hoe le arabaky teny hoe andeha hanao box de hiady amin'iny de mandresy, na hoe hifamaly vava amin'iny olona iny de mandresy, tsy izay le izy, fa
eny afatarana ny olona anankiray hoe nahazo fandresena izy de nisy adiny lalovany tao, de inona le adiny lalovany? Ao amin'ny tontolo ara-panahy ao ny ady lalovany. De rehefa mivoaka mpandresy ianao ao de hita ety amin'ny tontolo hita maso ety amin'izay le fandresenao. Misy olona zao miasa izy de sady mivavaka izy no miasa, tena hoe alina izy natokana hivavahany fiainany, tena hoe olom-bavaka de matory izy fa mety hoe fotoana fohy de mandalina ny ara-panahy foana izy, miady amin'ny tontolon'ny fanahy foana izy. De rehefa atoandro amin'izay tsika ve tsy mahatsapa an'izay aloha hoe amin'ny alina ianao ohatra na amin'ny maraina alina ianao de miady amin'ny tontolo ara-panahy ianao, tena hoe miady amin'ny satana, manao délivrance, tena hoe mivavaka ianao. De eny amin'ny tontolo androntsika eny amin'izay Andriamanitra indray no miditra an-tsehatra, miady amin'ny tontolon'ny nofo, mamery anao ahafahanao miatrika ny araka ny tenin'Andriamanitra moa izy efa le niteny teo hoe efa nanomana, efa manomana, inona ozy efa manomana fiadiana. Andriamanitra zany efa manomana fiadiana ho anao izy, hiaro anao any amin'ny tontolon'ny fanahy indrindrandrindra satria any nge le ady lalovantsika zao mahitsika fa ny firenena zao fa misy miady de fa bomba de hita amin'ny tontolo am-panahy hoe ty misy bomba mamono any aty fa na de io trano rindrina vato be io ara ipoahany iny de potika andrem-pandeha. Hitantsika zany na de itsika mieritreritra hoe za bokona be manao miditra salle de manao musculation de tena hoe mihinana an'ity rehetra ty mba hampatanjaka anahy hampahery anahy, fa rehefa tonga ny virus kely fotsiny malemy iny, reraka, na de ataoko fotsiny ara hoe mibatany iny poids iny ka miova fihetsika ianao mibatany iny de zavatra kely mipika kely indrem-pandeha de ahafahany hiozatra malemy indray avy eo. Tsy akory ny hoe jerena amin'ny bokona be iny fa aleo tsika aleo mba bokona any amin'ny ara-panahy, bokona any amin'ny fiainam-bavaka, mazoto manino mipoa bataitsika baiboly, mianatra ny baiboly io, fifadikanina reny fa ny aty amin'ny ara-nofo iteny ihany, viteny ihany io misy olona raha tsy mihinan-kanina mandritra ny 3 andro fa eny misy manome foana iny, rehefa aty amin'ny ara-nofo zany de tadio fa vitavita ho azy eny, fa ny ara-panahy de sarotra. De mila fiadiana, mila an'Andriamanitra tsika, Andriamanitra no mila miaraka amintsika ao anatin'izay satria tsy vitavita zay le tenentsika teo hoe efa nandahatra fandresena ho anao Andriamanitra ka ninona ady hatrehanao amin'ity fiainana ity dia horesinao zany satria naninona efa niteny Andriamanitra hoe ianao io nge mandresy ianao, olom-pandresena ianao, olona mitondra ny fiadian'Andriamanitra ianao ka olona mpandresy ianao amin'izao fiainana zao. Eny amin'ny fiainana rehetra eny de betsaka ny ady lalovany eny na ara-moral ihany koa zany ilaintsika anie amin'ny fiainantsika eny misy ady lalovana ohatrany de ilaina koa mba mifampahery, mifampaherezana mba ahafahanao maherihery kokoa anatin'le ady lalovanao. Samy manana problème lalovany ny olona. Za rehefa mandeha eny amin'ny arabe de mijina ohatra ny anaty bus de varavarankely de mahita an'le olona reny de hoe Andriamanitra samy manana problème azafady, samy manana problème zao reo olona rehetrarehetra reo. Ny olona jerenao hoe mitsiky, jerenao hoe miteny izy de mampahery be ny zavatra teneniny, na izy anatin'ny tenany iny de mandray izy satria misy ady lalovany koa. De olona hitantsika mitsiky be reny indraindray reny misy ratra anaty ireny olona reny. Fa misy indray nefa ny olona hita ohatrin'ny hoe malokendrika zany ny endrika ity ivelany ity fa ny ao am-pony ao tena tsy maninona mihitsy, tsisy ratra ny ao anatiny fa olombelona ka de afaka tezitra. Fa misy olona reny hitantsika tena mitsikitsiky be foana reny misy ratra ny anatin'izy reny. Finy tsy asehony ety ivelany hoe za ty nge fa ny olona mpandalina sy ny ohatran'izany de mahafantatra an'izany de tsika koa zany lasa mahalala an'izany hoe ireny olona rehetra samy mandeha mitady isan'andro, mandeha makany am-piangonana, tsy akory ny hoe ny olona rehetra makany am-piangonana de tsisy olana na hoe manan'olana daholo, non tsy voatery fa samy manana fiainany tsirairay avy. Fa niny rehefa tonga antsika ohatra ny misy ady lalovantsika expérience kely ty, misy zavatra atrehantsika de le hira mampahery enona de tena hoe miravoravo eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy resiko io, ampio andresy an'ity ady hatrehako ty, fa misy fotoana Jesosy reraka
fa Andriamanitra nafera, Andriamanitra mpitombo anindray, Andriamanitra zany tena hoe hampiakatra anao vaovao indray, Andriamanitra zany tena hoe tsy hamela anao irery zany. Ny olona anankiray ohatrany hoe mpianaka hita foana le zanany manampy anazy ao an-tokantrano sy ny ohatran'izany, fa rehefa malokendriky ny zanany iny dia anontaniana hoe maninona ianao, inona ny olanao, fa ao anaty tokantrano zany ohatra hoe misy zanaka maromaro dia misy an'le ray le tsy dia tia mifandray aman'olona iny foana fa le mitokatokana rery foana, fa rehefa manao raharaha izy manao raharaha dia vita ny raharaha ataony dia lasa izy mitokana any amin'ny chambrany any, tsy dia miresaka amin'olona, tsy dia mifandray aman'olona. Fa misy an'le anankiray kosa eo akaiky mama foana manao zavatra mama dia eo izy inona ny ampiako anao mama, misy zavatra kely atao dia manantokantona olona foana. Amin'ny fotoana amin'izay izy somary ohatry malimalokendrika, kivikivy, ireratreraka dia anontaniana fa maninona ianao, inona ny olanao, to dia tsaroan'le ray aman-dreny. Dia mihoatra lavitra n'izany angentsika eo anatrehan'Andriamanitra, le olona le tonga miankohaka, tonga amin'ny fanatrihan'Andriamanitra foana, tonga manao asa fampon'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehefa tsy eo. Aiza le zanako tadiavina, aiza raha le zanako tsy tonga androany, inona zavatra mahazo azy, na ninona ry izay misahirana amin'izay ny olona avy eo mitady anao hoe fa ahoana, fa misy inona, fa misy manko le olona hoe tonga tsy présent dia tsy fantatra hoe inona mahazo anazy. Tonga avy foana tsika miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra, tonga foana tsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tonga foana amin'ny asa fampona, fa tsaroan'Andriamanitra ianao hoe hoay aiza le zanako toa tsy tonga nanompo androany, misy olana angaha izy zany, tsy fomba ny zanako izy zany, tsy toetra ny zanako izy zany, tsy miresaka amiko zany hoy izy Andriamanitra, tsy toetra ny zanako izy zany, tsy miresaka amiko zany, tsy tonga hiankohaka amiko zany, fa aiza izy. Tadiavin'Andriamanitra ohatr'izany tsika rehefa tsy eo kely. Ka tsika koa zany na ohatra ny eny amin'ny tontolony any na am-piasana ary ianao le présent foana rehefa tsy tonga ianao gaga patron hoe nakaiza ianao, ohatr'izany tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsaroan'Andriamanitra, misy ady lalovanao, tsy irery ianao ndraindray tsika mety hoe Andriamanitra za rery ve miatrika an'izao problemako izao hoe non, tsy irery ianao satria eo Andriamanitra. Jesosy efa niakatra fa amin'ny fanahy kosa dia miaraka amintsika eny hanafy hery antsika. Jesosy Kristy raha tetỳ ambony tany mbola nandalo problème, tena hoe mafy ny zavatra natrehany, fa ny tsika arany tsy hoe manamaivana akory ny amin'ny problème izay atrehantsika sy ny ohatran'izany, fa tiako tena hoe tsy hoe manamaivana an'izay fa fotsiny hoe mafy kokoa ny an'Andriamanitra. Tadio zany rehefa misy rahavavy miresaka aminao, raha anadahana, raha lahy sy ohatran'izany hoe problemako anesy zao dia mahatsapa ianao mafy noho ny ianao ny anazy, mbola mafy ianao izay noho izaho. Raha izaho angamba miatrika an'izany dia asa fotsiny osintsika rehefa mahaino an'ilay namantsika mitantara problème. Tena tsy zakako izany. Ianao tsika vehivavy mahery, lehilahy mahery tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ho antsika mandalo an'ireny problème ireny efa nanomana fandresena ho anao Andriamanitra, fa tsisy olona tonga dia mandresindresy fotsiny zany. Misy ady ao, reny olona hitantsika manan-karena be ireny, nisy zavatra nataony tao izay izy vao tonga amin'io, fa tsika tsy mieritreritra tonga ho azy sanjila chance aza mitoko be amin'izany, fa misy zavatra atao ao. Ireny olona tsika hoe mandalo problème ireny dia vetivety kely eo dia mivady, vetivety kely eo dia hoay ary toa izay dia satria manino olombavaka ianao, vavaka izay foana zany vavaka, mila mahery mivavaka ianao, fa efa nanomana fandresena ho anao Andriamanitra, fa tsisy hoe tonga dia hoe mandresy ianao nefa tsy niady, tsy naninona. Misy ady lalovana amin'ny fiainana isan'andro dia misy zana tsy pikaretra kely mamely antsika foana eny, fa tadio fa efa nandahatra fandresena ho antsika Andriamanitra. Ka na inona ady atrehantsika dia atrehantsika izany fa Andriamanitra efa nanomana hoe mpandresy ianao atokisako zanako fa mandresy an'io adinao io ianao, tsisy dikany aminao io. Lioana mandehandeha mitady izay harapany, devoly tahaka an'izay, tahaka ny lioana izany devoly mitady ohatran'ny olona rehetra mandeha mitady voly, mandeha mivoaka isan'andro, mandeha miasa inona vola ny tadiavina satria ilainy ity amin'ny fiainana ity andavanandro zany. Dia ireny olona mandeha mivavaka isan'andro manao asa fampony ireny samy manana fahatakarany tsirairay avy, fa inona ny tsara
teny ao amin'Andriamanitra foana ny tsara, ny ao amin'i Jesosy Kristy foana ny tsara e. Mitady toerana eo amin'ny fiainantsika Satana, mitady toerana eo amin'ny fiainantsika devoly, inona anobany antsika tsotr'izao fotsiny. Hikafiany antsika satria izy efa resy, devoly efa resy. Tsy afaka miandresy zany mihitsy izy. Dia izay zany mila ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika zany hoe non, za tsy miaraka amin'olona resy. Zay manko indraindray tsy takatry ntsika olombelona nge. Misy ilay olona le miara-miasa amin'ny devoly, devoly nge efa resy, dia misy mbola miara-miasa amin'olona efa resy ihany. Devoly efa resy ny rahana miasa. Fa tadio aoka tena tokony miaraka amin'ny mpandresy foana tsika. Jesosy Kristy ilay efa nandresy an'izao tontolo izao. Nandresy ny fiainantsika, nandresy ny vava ny fahavalo, nandresy ny fahavalo izy. Dia iny arahantsika ty hoe za olo-mpandresy eo anatrehan'Andriamanitra. Za miaraka amin'ilay mpandresy dia non, za mandresy eo amin'ny fiainako fa tsy resy zany fa indraindray ny olona tsy mahatakatra hoe hiaraka amin'ny devoly efa resy. Devoly efa resy tsy afaka ny andresy zany tsony izy. Mety hoe mahazo ekipa betsaka izy fa non, tsy mandresy izy. Fa resy izy dia mitady namana izy, resy miaraka aminy. Fa amin'Andriamanitra kosa nefa dia mandresy tsika satria manino? Miaraka amin'Andriamanitra satria efa nanomana, efa hoe olona miavaka tsika e, olona mandresy indrindra ny mpanaratian'i Jesosy Kristy dia olona mpandresy. Mandresy ianao satria manino? Miaraka amin'Andriamanitra. Olona miavaka ny ianao hoe sambatra ozy izy ny oloko ozy izy Andriamanitra. Ie, sambatra tsika satria miaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia tena hoe rehefa tena hoe miaraka amin'i Jesosy foana dia manana fifaliana, manana fahasambarana izy ao anatiny ao. Tadio izy ao teny aloha hoe ara-panahy fiainantsika zanak'Andriamanitra. Dia aoka hozany mihitsy sao sy ianao mba tena olona ara-panahy miady amin'izao fiainana izao. Andriamanitra ny hanafiry antsika ametraka fandresena eo alohantsika. Tadio ry havana, fefa eo aloha eo ilay fandresenao fa mila mizotra makany, lalana makany nefa betsaka ny sampasampa sakasakana izay manakatsakana eo alohantsika eo. Fa tadio fefa mpandresitsika, efa mpandresitsika satria nandresy ilay tiantsika hatramin'ny voalohany. Makasitraka anao izay makasitraka antsika rehetra ihany koa izay hoe naharitra ny hainao hatramin'ny farany dia tombohatrantsika hery sy fitiavana an'Andriamanitra. Aoka ny tena hoe olom-pandresy marina tsika amin'izao fiainantsika izao. Atao fantatry ny devoly fa za dia olona mpandresy tsika dia mpandresy, devoly efa resy, tsy hanjaka eo amin'ny fiainantsika. Hitantsika ilay teny vakiana teo hoe ny fiadiana rehetra homany fahavalo antsika dia efa tsy ho ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Marina eo amin'ny fiainantsika anie zany. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny amin'izay teny izay. Jesosy eo, saotranao ny amin'ny teny izay fandrenesinay teto indray. Mino Andriamanitra fa ianao no ampandresy anay tokoa. Matoko tanteraka anao izay Andriamanitra fa miasa ianao izany matohatra. Misaotra ny amin'ny teny izay andrenesinay teo fa nampafantatra zavatra ny indray ianao. Makasitraka raha eo. Aleluia, aleluia. Amen. Samy ho tahin'ny tombontsika rehetra. Ndray mandalo tsy fisina kely, ndray mandalo rano maso kely, ndray mandalo alahelo kely fa tsy maintsy mandresy foana. Ndray mandalo tsy fisina kely, ndray mandalo rano maso kely, ndray mandalo alahelo kely fa tsy maintsy mandresy foana. Sifone,
ndraindray mandalo fahorina kely ndraindray mandalo akivina kely ndraindray mandalo faresena kely fa tsy maintsy mandresy foana zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana mandresika teo sasapona zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana mandresika teo sasapona zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana mandresika teo sasapona zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana mandresika teo sasapona zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana mandresika teo sasapona zanak'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy foana